Nampiakapeo ireo sombam-bahoaka avy amin'ny antoko-panositra ary mazava ny hafatra izay nampitaina izy ireo amin'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao fa miala rehefa tsy mahavita ny zavatra izay andrasan'ny vahoaka aminareo araky ny voalazan'izy ireo hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampiandrera moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny hafatra izay nalefanareo sombam-bahoaka avy amin'ny antoko-panositra ho an'ny fitondram-panjakana izay mijoro ankehitriny zao no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa mialohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto nalaza be mantsy tato ato zay fa tonga ao Tamatavy ireo fitaovan'ny jirama mba ahafahana hiady amin'ny délestage lavareny izay mahazo ny tanàn'ny Antananarivo renivohitra ao fa ny olana kely araky ny voalaza hatrany dia ny eo amin'ny resaka fitaterana an'ireo fitaovana ireo ho any Antananarivo renivohitra no manano sarotra satria ireo tetezana izay handalovan'ny fiara hitondra azy ireo dia voalaza fa mety tsy ahazaka an'ireo entana izay nafarana ireo ka nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ny ministry ny asa vaventy fa tsy maintsy tonga ao Antananarivo renivohitra ireo milina jirama ao Toamasina ireo araky ny voalazany hatrany efa nanomboka efa ela ny asa fanamafisana ireo tetezana izay misy 13 amin'ny lalam-pirenena faharoa iny raha ny nambaran'ny ministry ny asa vaventy hatrany tsy maintsy tonga araky izany ireo milina ireo raha ho any Antananarivo fa aza matahotra ary aza miasa saina ianareo vahoaka ny Antananarivo ho iny nambarany fa efa izay no antom-pisiny ireo milina ireo ary natokana ho any Antananarivo renivohitra mba hialana amin'izay délestage lava izay nandritra ny fivoriana izay nataon'ireo antenimiram-pirenena sy ireo mpikambana rehetra amin'ny gouvernemanta ary indrindra fa ireo sombam-bahoaka rehetra voafidy dia nitatitra ny asa vita ny gouvernemanta andriamatoa prime ministre Antsay Christian naharitra ora efatra teo no eo nitatitra nataon'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian ireo andinindininy sy antsipriny ireo asa vita sy mbola andrasana amin'ny gouvernemanta nandritra ny fionana tamin'ireo sombam-bahoaka voasoritra tao anatin'izany ireo olana fototra iainan'ny vahoaka an-tanan-dehibe sy ambanivohitra nisongadina tao anatin'izany ny fiatrehana ireo asa amin'ny fahantrana ny fahavitantena ara-tsakafo ny tsy fandriam-pahalemana ny lafiny sosialy ny olany rano sy ny jiro ary ireo vina ho fampandrosoana amin'ny ankapobeny taorian'izay moa dia niroso tamin'ny fanontaniana isan-karazany ireo sombam-bahoaka tamin'io fotoana izay nionan'izy ireo tao Tsimbazaza io nafanafana moa ny ady hevitra izay nionan'izy ireo nandritra io fivoriana io fa na dia teo aza izay ady hevitra mafana isan-karazany zay dia nilaza mpahabe maso Tokely Justin izay panina amin'izao fotoana izao manome toky anao izahay atoa filoha fa ny tenimiram-pirenena dia ao andamosinao sy miaraka aminao mandrakariva ho iny nambaran'ny filohan'ny tenimiram-pirenena andriamatoa Tokely Justin raha nandray fitenenana teny amin'ny lapan'ny tenimiram-pirenena tamin'io fotoana io ny tenimiram-pirenena ho izy no androm-panjakana milamina indrindra amin'ny androm-panjakana rehetra raha nisy ny olana teo amin'ny tenimiram-pirenena sy ny seny dia hita teny amin'ny Facebook sy ny hainao manjery izany nisy kosa nefa ny député ny gadra dia nanontany sy ny fitsarana izahay fa ara-dalàna ny zavatra rehetra nanendrehana azy natao ny fanadihadiana ka nasaina nanao ny asan'ny fitsarana izany no porofo fa tia filaminana izahay ary manaraka fandaminana sy fandrindrana tsy misy fampandrosoana raha tsy ao anatin'ny fitoniana na ny stabilité ho hiatran'ny filohan'ny tenimiram-pirenena marina fa nomena tombony tamin'ny ora tokony hitenenana ity farany fa tsy efatra minitra tahaka ireo député rehetra tao anatin'io fivoriana io hatrany dia fantatra sy hita fa nampiakapeo ny député mpanositra ary mazava sy mahitsy ny hafatra izay nampitain'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao tsy nitsitsy ary nahitsy ny faraisam-pitenenana ireo député avy amin'ny mpanositra raha nitondra fanakianana ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta
tonga ny fanatrika tamin'izy ireo teny tsy mba zaza teny tamin'ity herinandro ity. Nanomboka izany ny député voafidy tao amin'ny distriktan'ny Mahajanga voalohany Andriamatoa Afakandro Christian saika fanakinana mafy ireo ministra momba ny olany angovo ny lalana ratsy kalitao ny tsy fahazahony kianjan'ny Barea ny fankatoavana ary ny fisiany mpiasa-panjakana matotoa eo anivon'ny ministerany fampianarana ambony no antony izany rehetra izany. Fa niavaka kosa ny farisam-pitenenany député voafidy tao amboribory-tany fahaenina Andriamatoa Randriamampandry Todisoa izay nilaza ny tokony handraisany ministra ny fepetra sy ny andraikitra momba ny tsy fandriampahalemana ao Antananarivo sy ny manodidina indrindra fa ny ao Ambohimanarina. Mbola nanamafy izany karazam-pitakina izany ihany koa ny député voafidy tao amboribory-tany fahatelo Andriamatoa Gasikara Fensoa. Raha ho an'ny Gasikara Fensoa manokana dia mazava be ny hafatra izay nampitainy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao sy ireo ministra rehetra izay misahana adidy aman'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mitaraina ho izy ny vahoaka malagasy sady efa miaina ao anatin'ny fahantrana sy ny tsy fahampitsakafo satria raha ny sakafo intelo isan'andro ny vahoaka malagasy tany am-piandohana amin'izao fotoana izao kosa dia efa tsy afaka misitraka n'izany intsony noho ny tsy fisina sy ny fahantrana dia lasa misakafo indray mandeha fotsiny ao anatin'ny iray andro. Dia tokony izam-baholana izany rehetra izany fa tsy ny tombotsoan'olombitsy fotsiny no arovana amin'ity fitondrana ity araky ny voalazana. Nilaza ihany koa izy fa maro ny endrikendrika kolikoly izay misy eo anivon'ny gouvernemanta ka tokony handray fepetra mahakasika an'izany ihany koa ireo rehetra voatonona ao anatin'izay adidy aman'andraikitra izay. Eo ihany koa ny resaky ny olan'ny jiro sy rano izay tena mampitaraina voaka ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Nilaza mazava tsara Andriamatoa Gasikara Fensoa fa rehefa tsy vitanareo ny andraikitra izay nankinina aminareo dia tokony mametra-pialana ianareo fa tsy miandry ho esorina vao ahatsapatena an'izay tsy fahavitanareo ny asa izay niandrasana vahoaka malagasy aminareo izay. Tokony hitondra fanazavana sy hitondra vaholana amin'ny vahoaka malagasy ianareo fa raha toa ka tsy misy izany fandraisana andraikitra anareo izany atao anatin'ny fotoana fohy dia tsy maintsy hidina an-dalambe izahay sy ny vahoaka ary izaho mihitsy no hitarika ny vahoaka hidina an-dalambe araky ny voalazany ity député izay voafidy tao Antananarivo renivohitra ity hatrany raha nitondra ny feon'ny vahoaka teny amin'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza teny. Mazava araky izany fa tena mba maharary any Gasikara Fensoa ihany koa ny maharary anireo vahoaka izay nifidy azy. Izany ka tena sombam-bahoaka marina ary tsy mitsitsy mihitsy izy rehefa hanao fitakina izay. Izay ny masaka azonarozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.